Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro tamy anavitry ny fireneny rehetra ny tompo ry vahoaka ny Siona, hampanakoako ny feony be voninahitra izy ary ho diboka faliana ny fonareo. Mbola ankafaliana trano no iarabagnantsika jiaby tratry n'izao alahady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo izao na ny avant. Ny lohahevitra atotry ny fiangonana ho antsika agnintanana antsika jiaby iombom-bavaka dia ny hoe matokia mifalia fa mpamonjy Andriamanitra. Ka ny vakiteny voalohany arosiny fiangonana amintsika amin'ity androny any ity dia nalainy tao amin'ny boky ny baroka mpaminagny tao amin'ny toko 5. Havelao ny akanjo fisorana amampahorianao ry Jerusalema, fa ny fanamiam-boninahitra avy amin'Andriamanitra tonga ho anao mandrakizay no iakanjoy. Mihodidina ny kapotim-pahamarinana avy amin'Andriamanitra, ataova ho andohanao ny hamaminy voninahitra ilay mandrakizay. Fa Andriamanitra haneo ny famirapirantanao amin'ny tany rehetra mba amin'ny lanitra. Ho tonon'Andriamanitra ho mandrakizay ny anaranao, fiadanam-pahamarinana. Famirapirantam-pitiavam-bavaka, mitsangana ry Jerusalema, mijoroa eo amin'ny avoana, mitazana miatsinanana, ka jereo hirery zanakao tafavory no ny tenin'ilay masina. Hatranandrefana ka hatranatsinanana, miravoravo noho ny nahatsarovan'Andriamanitra azy ireo. Mandeha tongotra no nandozananao, nobaboan'ny fahavalo, fa entina amboninahitra no amerenan'Andriamanitra azy aminao, ohatra ny seza fiandranan'ny mpanjaka. Satria nasain'Andriamanitra nietra avokoa rehefa mety ho tendrombohitra avo hamambatolampy fahagola, ary hitototra rehefa mety ho lohasaha ahamari-tampona ny tany, mba andehanan'ny Israely tsy ho voasembatsembana ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny alamankazo mamofona manitra aza nanome ny alokalony ho an'ny Israely avokoa noho ny didin'Andriamanitra, fa hoentin'Andriamanitra mikafalena Israely amin'ny fahazavan'ny voninahiny, anehoan'ny famindrampo ary fahamarinana avy aminy ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Innan misy famianto mafy any efitra, befakat ny fanjaka n'Andriamanitra.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Salu binanara ni tumpu, Daisa na umanda kiza. Tunga pamarati ariba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ambu nilirafi redemna, nilazani abu de abu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kamyo di kaisi miteri, bella di disani nadani. Indam misi fami antu mafi anya nefitan, efakan kin fanzaka nana manita. Yang ada minum di bawah mafali. Yang ada minum di bawah mafali. Allah nampaku ni. Hallelujah, 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 Hallelujah. Apa tanenina nadinda, andi nasefata baoka. Imumba puneni. Hallelujah, 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 Hallelujah. Isali nirati atikya, Mia defanu menetikya. Indam misi fami antu mafi anya nefita, nefakakin fanzaka nanda manita. Mi bebaya yang marinilua di bawah mafali. Mi bebaya yang marinilua di bawah mafali. Vakteny faharoa, taratasiny masinday Paul Apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipe tao amin'ny toko voalohany. Ry kristianina havana, mivavaka ankafaliana isika ny mivavaka ho anareo rehetra ao, noho ny firaisanareo hampandroso ny evanjely hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Sady matoky aho fa izay manomboka izany asa soa indrindra izany tao aminareo dia hagnatanteraka izany mihitsy hatramin'ny andron Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra no vavolombelona fa manana anareo rehetra ao ampony Jesosy indrindra aho. Ary zao no angatahako aminy dia ny hitombo bebe koa hatrany amin'ny fahaizana amampahalalana rehetra ny fitiavanareo, mba hamantaranareo izay tsaratsara kokoa dia ho madio sy tsy manantsiny mandra-piavy ny andron'ny Kristy ianareo, ary ho feno vokatry ny fahamarinana avy amin'ny Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fideranan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Masintenin tumpo, alleluia, maere, alleluia, masintenin tumpo, masinye, maere. Alleluia, masintenin tumpo, alleluia.
koa mbola magnasa antsika hary hitandregny ny evanjely sy ny fampianarany fiangonana amin'ny ity andro niany ity. Evanjely masina soratany Masinday Lioka ao amin'ny toko 7:1 ka hatramin'ny 9. Tamin'ny taona 10 nanjakan'ny Tibera Sezara, fony Ponce Pilate no gouvernoura tany Judea, Herode no tetrarika tany Galilea, i Philippe Rahalahy no tetrarika tany Torea sy Trakonitida, i Lisania no tetrarika tany Abilena, ary Anasy Kaifa no lehiben'ny mpisorona, dia tonga tamin'ny Joany zanaky Zakaria tananefitra ny tenin'Andriamanitra. Dia nankany amin'ny tany rehetra amorony Jordany izy, nitory batempibebahana ho famelan-keloka. Araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: reny feon'ilay miantso ananefitra hoe, amboary ny lalan'ny Tompo, aitsio ny aleany. Ny loasa rehetra ho totofana, ny tendrombohitra sy ny avona rehetra aetry. Ny melomeloka itsy ary ny lalagna mikontoantoana ho amarinina, dia hita ny famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristiana havana tafiditra ao anatin'ny fahatongavana ary sika fankalazana ny avant, fankalazana ny fahatongavana ny fiavian'ny Tompo, ka ireo vakiteny tokoa dia manomana amintsika amin'izany fiavian'ny Tompo izany. Ary indrindraindrindra moa izao alahady faharoa ny avant, alahady faharoa ny fiavian'ny Tompo izao, dia manampy isika fa ho avy tokoa ny Tompo ary hitondra hafaliana ary hamonjy isika izy, matoky isika eo ampamakivakiana an'ity avanty marina. Misy fotoana tokoa zay sy ahitasika ny lalakombana, ary misy fotoana aza to sy misy sony ny mpaminany. Inona moa ny atao mpaminany? Averiko eto, ny atao hoe mpaminany sy hoe mahita ny ho avy, anisany asany zay, fa sy zay ny tena fototra ny mpaminany, fa mpaminany izy ka mahita ny ho avy, satria nampahalalàn'Andriamanitra ny sitrapony ary ny fahalalàna ny sitrapony zay utoriny amin'ireo vahoaka no mahatonga azy manambara ny ho avy. Fa sy zay ny asany mpaminany, ary sy zay ny mahampaminany ny mpaminany, fa mpaminany izay manambara ny sitrak'Andriamanitra. Ka misy tokoa fotoana izay hitadiavan'ny vahoaka ahafantatra ny sitrak'Andriamanitra, nefa indrisy misy zay fotoana sy misiny izay mpaminany zay teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra, ary indrisy aza amin'izao andro iainantsika izao. Ka izay no mahatonga ny olo-sambatra Papa Paul Fahenina nanoratra hoe sy mpitory-teny loatra ny tadiavin'izao tontolo izao, izao vaninandro iainantsika izao, fa vavolombelona matoy izy miaino miaino mpitory-teny, de satria mivelona zay itoriny ireny mpitory-teny reny. Vavolombelona mpaminany, mitady mpaminany tokoa izao andro sika izao, anomana ansika, anokatra ny fosika mba handray ny Tompo, afaka handray ilay ho avy, ilay mpamonjy zay hitondra hafaliana, hitondra aim-baovao, hitondra fiadanana, anavao ny fiainantsika. Mpaminany anomana ansika amin'izany. Ary dia izay zao alahady faharoa izao izay ahitasika ny endriky ny mpaminany nanomana ny fahatongavan'ny Tompo, dia Joany Batista. Enosika ao amin'ny evanjely ny endriky ny Jean Batista, ary dia ahitasika ary ny endriky ny mpaminany. Ary isika kristiana zay mitafy ny fiainan'ny Kristy, zay nandray ny fanahy masina koa, dia isika izao ary no antsoina ho mpaminany eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ary dia hitarika ny olona tahaka ny nataony Joany Batista, zay
ny anso ny olona hibebaka amboatra ny lalan'ny tompo ary dia izay tokoa amboarisika ny lalan'ny tompo ahafahasika andray azy. Inona moa ty hoe amboatra ny lalan'ny tompo ty? Eno isara ny afatry ny ao ny afatry ny Joany Batista izay mitanisa ny teniny izay ampaminany hoe aisio ny alehany. Izay tokoa aoka aisy ny fiainasika satria ny mpaminany araka ny lazaisika teo, araka ny famaritana nataony ny Papa Paul Fahenina, olo sambatra Papa Paul Fahenina, dia ny fiainany no manambara an'izay toriny ary io no mahatonga antsika mamerimberina mandrakariva hoe ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary zay ny mpaminany zay ny fiainana, ary zay Joany Batista, ary zay ny irisika tokoa ary ry kristianina havana ho tanteraka amintsika sirairay avy amin'izao fiomanasika amin'ny fahatongavan'ny tompo izao, mba ho mpaminany isika sirairay avy, mpaminanysika raha mahisy ny fiainansika, aisio ny lalany ale rehetrarehetra, aoka reny fitapitaka, aoka reny risoriso, aoka reny vandivandy, aoka ho lavitra sika reny ny loasa rehetra ho totofana. Inona moa zay loasa zay fa sy ny avonavona, ireny fialonana, ireny fitiavatena reny zay lavaka zay lavaka lalina de lalina mikiky ny fiainansika ary manalavitra tsika sirairay avy. Zay manko ny lavaka amin'izay sy afaka mifanantona satria misy lavaka noho ny fitiavatena, noho ny fialonana, noho ny avonavona de misy elanelany. Ka ireny ny loasa tsy maintsy totofasika amin'izao fiomanasika amin'ny fahatongavan'ny tompo izao, amin'izao ny zobily ny famindrapo izao. Isika zany ifamindrapoka analavitra ny reny fialonana zay manapotika ny fiainansika ary mahatonga an'ireny lavaka ka tsy afahasika mifanantona reny. Ary ny tendrombohitra sy ny avona rehetra ahetry izay le avonavona ananana fanetretena isika satria sisy ny fomba andresesika ireny avonavona sy ny fialonana ireny raha sisy ny fanetretena. Ireny ny tendrombohitra zay sy atakarany ny manodidina ny fiainansika ka hokary anana fanatretena isika tahaka ny voalazan'i Jesoa, tahaka ny voalazan'ny Masindaha-Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa izay mampianatra asika mba anana fahadiovana amin'ny fahadiovana ary anana fiainana sy manatsiny isika hoy Masindaha-Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Ka ireny anana fanatretena isika izay ny anadio ny fosika ary amin'izay sy hoisony reny tendrombohitra navinavina sy ny tendrombohitra ny fialonana reny fa anana fanatretena isika. Ary hoy ny ao amin'ny evanjely mitanisany Isaia ny meloka rehetrarehetra ny lalana mikitaotona dia ho amarinina dia ahitany famonjen'Andriamanitra isika rehefa marina ny fiainansika miarina tsara, zany hoe miezaka isika anadio ny fosika ao anatin'ny fanatretena ary anatona ny sakramentany ny kofesy ary zao tokoa ny vanim-potoana ho sara dia aoka isika anantona amin'ny sakramentany kofesy mba ialasika amin'ireny zavatra reny ka nisy aisy ny fiainansika dia ho tanteraka izay voalaza ny baroka mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany aneo ny famirapiratany'Andriamanitra amin'ny tany rehetra ka hanjaka tokoa amin'izay ny fiadanana ary ireo fahoriana sy fizaliana rehetra dia ho lavitra ary ny erisetra sy ho isony fa ny fifankatiavana sy ny fihavanana no hanjaka eto ny evitsika. Dia izay tokoa ary no irisika ry kristianina havana ry Jesoa tompo mbola maro ny vato misakana vokatry ny avonavina, vokatry ny fialonana, vokatry ny fitiavatena eo aminay
kengany ahayana raroatran'izao fiomanana akaiky dia akaiky amin'ny fahatongavanao amin'ny lalan'izao fankalazana ny avant izao izahay anao ezaka mba hiavao tokoa ka hiala amin'ireny fomba rasy mahazatra anay ireny ka mba ho mpaminaninao tokoa izahay tahaka ny Joanny Baptiste anambaranao amin'ny lalan'ny fiainanay ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana amin'ny fiainana andavanandro ka anjaka amin'izay ny fiadanana lianao ilay fiadanana eto anivonay ianao tokoa ny Emmanuel eto anivonay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fanira.
Anguni direuta na kulireta Tutu nisekeli simula minuno Ire dinuti ruai ni mura Tutu nisekeli simula minuno Ire dinuti ruai ni mura Simula minuno, ire